Tombona amintsika hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly finaritra miarabantsika mpanaraka ny fandarana Logos amin'izao alahady maraina fa 7 volana septambra izao. Mialohan'ny resantsika ny afatra amin'ny alalan'ny soratra masina dia andehantsika hivavaka. Jesosy misaotra anao indray zahay fanomenao ity alahady maraina ity, fotoana izay fanomezanao aminay, hitenenanao aminay, ka hitenenanao aminay hoe manakolazaina aminao aho. Avia midina eto ianao, manatreha ny fotoana, mitenena araka ny fombanao fa mangetaentanao ny fananay. Amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ny tenin'ny soratra masina izay akatsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra amin'izao lahady maraina izao, dia arak'izay hita ao amin'ny bokin'ny Nomery, bokin'ny Nomery, toko faha 2:10, ny andininy faha 5:20 ka hatramin'ny andininy faha 7:20. Nomery toko faha 2:10, ny andininy faha 5:20 ka hatramin'ny andininy faha 7:20, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Ary nidina teo amin'ny rahona Jehova ka niteny taminy, dia nangalany ny fanahy izay tao amin'ny Mosesy, ka napetrany tao amin'ny loha olona 70 lahy. Ary raha mbola nitoetra tao aminy ny fanahy, dia naminany izy, nefa tsy nanao intsony. Fa nisy 2 lahy niazona nijanona tao atoby, Eldada no anarany anankiray, ary Medada no anarany anankiray. Ary ny fanahy nitoetra tao aminy, ary isan'izay voasoratra izy 2 lahy, nefa tsy mba nakeo amin'ny tranolay, dia naminany teo atoby izy 2 lahy. Ary nisy zatovo iazakazaka dia nilaza tamin'i Mosesy ka nanao hoe Eldada sy Medada maminany etsy sy eroa, ka hatramin'ny faha 7:20 azafady. Maminany etsy atoby. Dia namaly Josoa zanaky Nona izay nanompo an'i Mosesy hatry ny fony tanora ka nanao hoe, ry Mosesy tompoko, rarao izy 2 lahy. Fa hoy Mosesy taminy, izaho va no ialonanao? Engane ka ho mpaminany avokoa ny olon'i Jehova rehetra, ka halatsaky Jehova aminy ny fanahiny. Amen. Tsy dia mahazatra antsika loatra eto amin'ny fandaharana na amin'ny toriteny fandrentsika koa aza, ny toriteny izay miainga avy amin'ny fanambarana karazana biografia ny olo malaza ny finoana anankiray. Zany hoe mahazatra antsika eto dia toriteny homiletika hoy ny filaza azy, zany hoe toriteny collé amin'ny texte, lay voalahatra izay mivakitsika teo. Fa androany dia toriteny miainga avy amin'ny fanaovantsika karazana biografia ny Mosesy. Ny mombamomba Mosesy no iaingantsika satria Mosesy no resahana eto, ary avy amin'izay no akatsika ny fampianarana. Ny zavatra mahafinaritra rehefa mitrandraka ny soratra masina izay efa hain'ny olona rehetrarehetra, na dia efa famakin'ny olona rehetrarehetra, dia découvrir foana zavatra tsy atao hoe vaovao fa angle tsy nahitantsika azy. Ary zay no ohariko amin'ny olona anankiray mpitrandraka volamena. Hitanareo rehefa mitrandraka volamena dia misy an'ilay atao hoe lalam-bato iny, na le atao hoe karazana ligne d'or, dia avy eo anao mahita an'ilay pépite, lay tena volamena tsara indrindra. Rehefa isika koa manaiky ho taritin'ny texte, fa tsy isika no mibaiko ny texte, dia ho variana fa misy zavatra be dia be izay ho azontsika tsoahana avy amin'izay. Arak'izay voavy nilazaiko teo zay dia
anderitsika idresse ny portrait any Mosesy satria Mosesy miresaka eto ary fatatsika fa zany Mosesy zany dia figure emblématique eo amin'ny soratra masina indrindrandrindra ho an'ny zanak'Israely teo amin'ny jiosy tamin'ny tantarany zanak'Israely. Ny fivavahana monoteista rehetrarehetra de samy mampisongadina ny Mosesy daholy. Ao ny jiosy mazava ho azy izay manaraka ny fivavahana judaïsta izay mampiseho an'ny Mosesy ho fondateur ny culte amin'Andriamanitra. Ny tsika kristianina ihany koa de mampiseho an'ny Mosesy ho préfiguration na tandindon'ny Kristy. Ho an'ny silamo dia lazain'ny silamo hoe Mosesy no mialoha lalana any Mahomey. Zany hoe tena figure ngeza be ao anatin'ny soratra masina sy amin'ny tantarany fivavahana rehetrarehetra. Fa ny zavatra tiako hisongadina amintsika kokoa androany de ity. Ny nanaitra amin'izao texte izao dia ny fanetretena nananany zany mpanompon'Andriamanitra zany. Nefa de voalaza fa raha nisy mpaminany teo amin'ny Israely de tsy nisy mihoatra noho i Mosesy raha ny fanomezam-pahasoavana goavana natolotra azy. Izy no voalaza ny amin'ny bokon'ny Deutéronomie manao hoe tsy nisy mpaminany na iray aza teo amin'ny Israely izay afaka ny fanatrika mivantana amin'Andriamanitra mihoatra noho Mosesy. Zany hoe lehibe ny herin'Andriamanitra niasa tamin'izany Mosesy zany. Goavana de goavana zany atao hoe manokatra ny ranomasina mena zany, reo loza folo sy ny fomba nandresenan'ireo fahavalo tany amin'ny désert, ny namokisana vahoaka amanetsiny isan'andro amin'ny mana sy ny papelika. Goavana zany. Raha ny tokony ho izy, raha ny lozika de ny olona toko zany, ny olona tokony farak'izay hirehareha. Olona tokony ataotsika hoe moeraoera ho zay ny fitenitsika. Kanefa ny fanohitra am'izay de lazain'ny soratra masina hoe tsy nisy mpaminany farak'izay nanetry tena mihoatra noho Mosesy. Ary hitatsika taratra eto amin'ny texte eto zany. Hitatsika taratra eto amin'ny texte eto zany. Raha tadidinareo raha atao fitinana kely hoe inona moa ny contexte an'izao nomero toko farak ambin'ny folo zao de zao hoe vao nivoaka ny Egypta ny zanak'Israely. Ary vao nivoaka ny Egypta ny zanak'Israely niaraka tamin'ny tanàna mahery sy ny sandrina inditra nampiasain'Andriamanitra ireo loza folo. Azo lazaina hoe zany Mosesy zany nahatonga ny Farao nandoalika teo anatrehan'Andriamanitra rehefa nahita ny ranomasina ny telina ny miaramila ny Farao sy ny herin'ny ray mantolo. Izany Mosesy zany no mifanena amin'ny zetro rafozany. Ny teny tamin'ny zetro hoe rehefa nahita zany hoe satria ny olona nilahatra maraina ka normal ka olona mana famezam-pahasoavana ngeza be ohatr'izany ohatrany amin'izao fotoa zao be dia be ary io misy mpanompon'Andriamanitra mana famezam-pahasoavana manasitrany mpanompon'Andriamanitra mana famezam-pahasoavana zao hoe de mirohitra any ny olona milahatra mihitsy. De maraina mandra-parivo ny andro Mosesy tsy misakafo fa miandry samy mitondra ny adiny andavanandro daholo ny olona ny fanila bodorindrina amiko nankaratra ny akohako niany raha tsy fanamiko zao de reraka Mosesy. De farao zo zetro hoe tsy mety zao ataonao zao. Eritrereto tsara fahasahiana lehibe na ny zetro sa hiteny hanolo-tsaina hanome conseil lehilahy avy nanokatra ny ranomasina. Asarazonareo le tableau. Lehilahy avy nandresy an'ny Farao sy ny kalesiny sy ny miaramilany. Lehilahy avy nanao ny loza folo no indro misy lehilahy anankiray mipetsapetsana mba miseho mananatra ny Mosesy hoe tsy mety zao ataonao zao fa ho sasatra ianao fa mifidiananao olona vitsivitsy hiara-iasa aminao dia ireo afera madinidinika ady madinidinika tsy tokony ianao no hikarakara azy fa mba aleo mba manaova délégation de service, manaova décentralisation omeo an'ireo olo mpiara-miasa aminareo fa raha misy dossier sarosarotra vahana zay vao entiny eo aminao. De rehefa niteny an'izany i zetro de ozy Jehova tamin'ny Mosesy hoe enoy ny teny zetro rafozanao fa marina zany.
de nanaiky Mosesy de nifidy olona fitopolola zay le tantara eto. De reo fitopolola reo teneny Jehovah hoe hanomezako apahany amin'ny fanahany Mosesy. Eo am'izay tsika zao rehefa natao zany ny ordination na consécration de nanomezana ampahany amin'ny fanahany Mosesy, zany hoe le ampahany amin'ny fanahy tsy hoe fanahany Mosesy fa ny fanomezam-pahasoavany Mosesy nangalana ary nozarana tamin'izy fitopolola. Ao de rehefa nizarana tamin'izy fitopolola ireo de samy naminany daholo izy fitopolola. Ary voalaza eto amin'ny texte eto hoe nisy roalahy aza izay voasoratra tao anatin'ny lista rehefa nifidy Mosesy hoe izy aby le fitopolola tsy tonga tao amin'ny tranon'ilay fiaonana fa tany an-tranony. Important be ty. Anisany voafidy reto roalahy reto fa tsy tonga tao amin'ny tranon'ilay fiaonana tao amin'ny tabernakely fa tavela tany amin'ny tranon'ilay petrahantany. Nefa na de tany ary izy ka tsy nahazo ny fanokanana tao amin'ny tabernakely dia naminany ihany koa. Hanika tezitra i Josoa, iza Josoa ilay mpandimby ny Mosesy, raha ny marina kokoa jaloux Josoa, feny fialorana Josoa no niteny amin'ny Mosesy hoe ampangino reo roalahy reo satria tamy voalohany samy aminany daholo izy fitopolola fa avy eo nijanona fa reto anankiroa reto mbola naminany. Ampangino izy roalahy reo fa tsy mety zao modim-bazay ny filazana azy fa ny tena marina velim-pialonana Josoa. Josoa mpanompon'Andriamanitra zany fa tsy hoe n'importe qui. De ozy Mosesy jereo tsara nyvaly teny Mosesy amin'ny 2:7. Fa o Mosesy tamin'ny Josoa, zaho va no ialonanao engane ka ho mpaminany avokoa ny olon'i Jehova rehetra ka halatsaky Jehova amin'ny fanahy. Havako zay le hoe mpisorona ny mino rehetra. Mbola tany amin'ny Mosesy de efa nisy an'izany atao hoe ny olona rehetra dia natao handray ny fanahan'Andriamanitra. Ary io nefa naminanian'Andriamanitra atao amin'ny bokon'ny Joël hoe any aparany any de ho alatsako amin'ny mofo rehetra ny fanahiko. Fa ny problema de ity, inona moa ny mahatonga ny fanahan'Andriamanitra io tsy mahazo vahana? Fa maninona tsy mitovy ny résultat? Maninona Mosesy za tsy miteny hoe nahavita zavatra be dehibe, fa inona ny antony? Indraindray masitsika mitsiritra za tena misy olona miteny hoe za pastera tena mitsiritra mba te hitovy andreo Mosesy reny, fa maninona ke am'izao androtsika zao no tsy manana an'ireny fanomezam-pahasoavana ireny mpanompon'Andriamanitra goavana ireny intsony isika, fa maninona tsisy zavatra miseho sisa. Tsotra ny antony, ny fanetretena nananany Mosesy ao anatin'ny fananany fanaovany fanana fanetretena no isehony herin'Andriamanitra. Ny problema ny tsika mpanompon'Andriamanitra rehetrarehetra vao mahazo fanomezam-pahasoavana kely, mahay miteny tsy fantatra kely, mahay mampianatra kely, mahay maminany kely, dia iny de efa mampiakatra vozon'akanjo. Iny de efa mijoro vavolombelana iny de tantaranao amin'ny olona rehetra zany ka nisehony Jesosy tamin'ny halina, za ny tenenany Jesosy hoe za zao hoe zaho zao hoe za zao hoe. Mosesy zarako aza ozy Mosesy zaraina amin'ny olona rehetra izany. Ary ny zavatra mampalahelo amin'ny asan'Andriamanitra ity, fa maninona no tsy zaraitsika entre guillemets mpitandrina pastora mpanompon'Andriamanitra izay heverina ho toy an'i Mosesy ny zavatra zay nomen'Andriamanitra atsika amin'ny olona rehetra. Fa fanahinina mihitsy no mitahiry ny mpiangona na ny kristiana ao anatin'ny tsy fahalalana mba hampisongadinanao ny tenanao. Fa ny tokony ho izy de tokony ho mpisorona ny mino rehetra. Ary rehefa niteneniko teto zany tamin'ny video sahazan'io, fa tsy nekeny maro le izy hoe ny missionako accompli rehefa tonga ny fotoana rehefa tsisy ilana intsony. Ataoko mihitsy tonga hoe rehefa tsisy intsony ny PDRJL. Fa matoa mbola misy ny PDRJL, matoa mbola mampianatra de satria mbola tsy tafita ny afatra. Mbola tsy tahaka an'ireto fitopolola reto. Fa izay no tena tanjona ny ahatonga ny olona rehetra tsy sakanavaka. Tsy hoe olona natao ordination io, natokana pastery io, natokana mpiandro, fa ny rehetra.
izay no zavatra asereto ny fanetretena ny Mosesy. Le teny hoe humilité na ny fanetretena avy amin'ny teny français humilité dia avy amin'ny teny latina hoe humus, ary ny humus dia tsy inona fa fotaka. Ny fotaka dia vovoka. Anao analyse sémantique ny atao hoe fanetretena tsika fanetretena avy amin'ny teny français hoe humilité, ary ny humilité dia avy amin'ny teny latin hoe humus na fotaka na poussière. Vao maheno tsika hoe vovoka na poussière dia mampatsiaro an'le teny any amin'ny Genesis hoe vovoka no nanalananao ka hiverina vovoka indray anao, poussière tu étais et tu retourneras à la poussière aux izy ny Genesis. Ny filazana an'izany tsy sanatria fampietrena na fanalana baraka atsika hoe ianao ane ka zay vovoka fotsiny tsisy ilananao hoe non, fa tena filazana ny maizy azy atsika, ny fizy atsika hoe vovoka ianao, izay ny karazatsika. Tsy hoe kory manambany atsika zany, tsy hoe manivaiva atsika, fa filazana hoe izay marina isika. Ary le hoe vovoka ny nanalana atsika na poussière na humus dia teo amin'ny vovoka io isika no volavolain'Andriamanitra ary natsangany avy eo amin'io vovoka io ka tonga olombelona. Eno tsara, avy eo amin'io vovoka io tsika no natsangana ka tonga olombelona. Raha verina amin'ny Mosesy isika ampifandraisitsika zay zavatra zay, ny dikany teny hoe Mosesy na Moïse na hoe Moshe, dikan'izany dia amin'ny teny hébreu de hoe élevé des eaux, zany hoe nalaina avy teo amin'ny rano, nalaina avy teo amin'ny rano. Arao tsara le hoe olombelona mampitany olombelona sy Mosesy aeto. Moïse na Moshe avy amin'ny teny hébreu de hoe élevé des eaux, nalaina avy tamin'ny rano. Tadidinareo Mosesy ilay nalefany anabaviny teny tao anaty saronakarona dia nalefa teny ambony rano rehefa hitany zanaka vaviny Farao. Na hoe prélevé des eaux, nalaina avy tamin'ny rano. Ao ambadiky zany dia misy endriky ny atao hoe fanandratana, nalaina avy ao amin'ny rano. Dia jereo tsara fa misy paradoxa ao ambadiky l'izy hoe ity zaza nalaina avy ao amin'ny rano ity zaza nasandratra avy ao amin'ny rano ity dia tsy maintsy nafoy nalefa tany anatin'ny rano aloha. Zany hoe mialohany nanandratana azy avy ao dia tsy maintsy nalefa tao mba ahafahana mamonjy ny zanak'Israely, dia tsy maintsy nafoy aloha Mosesy. Ny famonjena ny Israely dia niandoha amin'ny fahafoizana any Mosesy. Tsy maintsy nesorina tamin'ny reniny teraka azy Mosesy, ary natolotra ao amina reny nanangana azy. Zany hoe nafoy zany, marary zany, arraché, détaché, abandonné. Ary rehefa arraché, abandonné, détaché, zay vao prélevé et élevé. Izay le lalana, arraché, nesorina amin'ny reniny, détaché, nendahana ankeriny, tsy mora zany, de nafoy, abandonné, nafoy Mosesy, nalefa tamin'iny renoranonely iny, ary teo izy vao nalainy lay zanaka vaviny Farao et prélevé osika avy amin'ny rano, zay vao nasandratra ho prince d'Égypte élevé. Izay lalana zay arao tsara, arraché, détaché, abandonné, prélevé, élevé. Zany hoe miainga avy any amin'ny toerana fietrena makany amin'ny élévation. Io paradoxe io dia hamafisina eo amin'ilay nametrahana azy tao anatin'ilay saronakarona i Mosesy, dia noraisiny zanaka vavin'ny Farao. Zavatra anankiray koa sara fatatsika satria biografia-ny Mosesy no resantsika eto. Mosesy rehefa teraka dia hoy ny soratra masina rehefa nahita ny endriny ny reniny, le reniny tena mère biologika, dia zao ny voalaza amin'ny teny frantsay hoe ary hita ny reniny fa ary sa mère l'a vu beau. Moïse est beau.
de mieritreritatsika hoe zazakely mafatifaty tovolahy kely bogosy kely tsy zay le ansony fa le bo eto amin'ny teny hebreo de hoe tove tov tove ary raha jerena dika teny arabaky teny le hoe tove de manambara hoe tsara bon de mitovy am'ilay teny zay nataon'andriamanitra mizanaka tamin'ny famoronana hoe isaky ny avy navita asa famoronana ray andriamanitra andro voalohany zany ary hitan'andriamanitra fa tsara zany ary hitan'andriamanitra fa tova izany andro voalohany ary hitan'andriamanitra fa tova izany tsara izany andro faharoa de arao tsara zany hoe oviana zany io teny tova io no nampiasaina dia nanomboka tary amin'ny le renirano le rano be mangenieny teo ambony lalina avy tao amin'io lalina io avy tao anatin'io aiziny io no avy eo no nananganan'andriamanitra antsika le tova zany le hoe tsara zany dia miainga avy eo amin'ny cao miainga avy eo amin'ny ténèbre miainga avy eo amin'ny fatesana no nanandratan'andriamanitra ka nahatonga le hoe olombelona avy aiza tsika ty avy ary amin'ny cao avy ary amin'le vovoka avy ary amin'ny tsinitsinina no nalain'andriamanitra no volavolain'ny tanany nasiany fofinaina ary tonga olombelona zareo le parallelisme amin'ny mosesy sy isika olombelona toizantsika ihany ny biografian'ny mosesy sy mifandraika amin'ny raha olombelona ny contraste mitranga eto ihany koa dia miamafy zany teo amin'ny fotoana izay nanambaran'andriamanitra tena tamin'ny mosesy teo amin'ilay roimeny tadidinareo teo amin'ny roimeny mahavarina ozy ny mpanao heviteny kalazalahy fa azon'andriamanitra atao tsara izy misy karazana hazo malalaka ozy izy eo amin'ny mahabe dabe ozy izy teo amin'ny Israely hoe manin'andriamanitra no nifidy anty roimemy ity karazana hazo kritrala kelikely sy de manahoana no nifidian'andriamanitra hanambarany tenany azony atao ozy izy ny mpanao exégèse ny mifidy hazo anankiray majestueux be voninahitra be fa nifidy buisson le buisson ardent hazo kely sy de manahoana de zao tsy vitany hoe hazo kely sy de manahoana fa io hazo izy izy a nirehetra fa tsy mety levona misy dikany zany sa fahitany zany dikan'izay io mosesy io zany na ny zanak'Israely zay nifidian'andriamanitra izy roa reo de samy maninona samy nandalo an'le atao hoe état de dépouillement fa tsy fampiatrena zany hoe firenena kely zay mo tenen'i Jehovah foana hoe azadino ry Israely fa tsy nahatratra 70 akoranao tonga tany Egypta nefa tonga firenena lehibe tsinitsinina marina hatramin'izao zany Israela zany mbola miteraka débat be hoe olona tsy aleo tsorona ny marina tsy mba nanana tany na dia faladia iray aza io mahatonga ny ady an'ny Palestina sy Gaza io fa de tany natolotra azy io ka mahatonga ny fialonany olona ary zay ny problema jereo amin'ny karta fa firenena tsy makaiza firenena fictif ane zany Israely zany Israel n'a jamais existé vao aingana ane zany Israel zany taorinany ady lehibe faharoa vao niorina sur le plan politique c'est un état une nation qui n'existait pas fa lasa nisy zay il n'est rien du tout kanefa ao am'izay tsinitsinina azy zay indrindra ao no mifatratra ny herin'andriamanitra averiko indray ao am'le mahatsinitsinina azy zay indrindra no miafinao ny herin'andriamanitra ao ny herin'andriamanitra no chargé raha zay nga exagéreko le fomba filazako azy io no tsy ambaratelo lazainy eto firenena mampiororo an'izao tontolo izao firenena mpivarahotana an'izao tontolo izao nefa tsy de makaiza tsy de manahoana fa maninona misy ny herin'andriamanitra
ao anatin'izay mahabitika azy izay. Areo ry avako ny zavatra tiako voaraitsika ity hazo fijaliana ity fa adalàna ho an'izay overy skandala ozy izy Paoly ho an'ny jiosy ho an'ny jiosy ary fa adalàna ho an'ny jentilisa fa ao ny herin'Andriamanitra no miafina tsy any amin'ilay zavatra mitratrefatreva tsy any amin'ilay zavatra miretirety ao amin'ilay tsy eritreretinao mihitsy ao ny herin'Andriamanitra no miafina. Ny fanjakan'Andriamanitra ozy de tahaka ny voa tsinampy tahaka ny voa faran'izay inona ozy izy ny voa kely indrindra le graine de sénévé na ny graine de moutarde ary zareo sur Google io no voa kely indrindra fa ny hery ao anatin'io voa io izy mampitolagaga fa tonga hazo lehibe de tahaka izay koa ny fanjakan'Andriamanitra. Ary eo no tokony ho azotsika pino kristianina tsara fa mahavariana mihitsy ilay fiangonana am'izao fotoana zao na ny fitoriteny am'izao fotoana miazakazaka any amin'ny voninahitra tsy ao Andriamanitra tsy ao anatin'izany izy. Asa raha tadidinareo rehefa niseho tamin'ny Elia Mosesy niseho tamin'ny Elia Jehovah de nisy rivotra mifofofofo de tsy tao Andriamanitra, nisy horohorontany tsy tao Andriamanitra, nisy afo tsy tao Andriamanitra fa nisy rivotra malefaka de malefaka malefaka de malefaka de nisaronany Elia ny tavany ka de niondrika izy satria tao Andriamanitra. Ampitsika ihany ny fanjakan'Andriamanitra de tahaka ny zaza izy ny teo lehibe aminareo de niraisin'le zaza de nampifoiny de hoe zay mandray ty zaza ty de mandray ahy zany hoe ny pyramide inversé ny paradigme ny fanjakan'Andriamanitra ao am'izay bitika indrindra ao am'izay tsinitsinina indrindra ao no hitoerany herin'Andriamanitra fa tsy any am'le zavatra marevaka tsy any am'le zavatra mamirapiratra ny fanjakan'Andriamanitra. Nefa isika raha vao miteny hoe fanjakan'Andriamanitra de aiza tsika no mandeha fantatrareo ny valiny k'Andriamanitra zany be voninahitra Andriamanitra zany majestueux fa tsy fantatrao ny majestén'Andriamanitra ny voninahitr'Andriamanitra dia miafina. Tsy tokony ho afangarotsika kristianina mihitsy ny atao hoe modestie sy ny humilité nanaovako publication teto zany omaly fa misy tsy mahazo mihitsy zany ny olona humble zany zany ny olona manetry tena zany de ny olona mireconnaître ny maizy azy tsy hoe olona modimody hoe zay le fanetretena hitraitra tsika protestante ho no malaza ratsy amin'ny olona zay ka malaza ratsy mihitsy. Un vrai protestant ne se met jamais devant mais il est toujours derrière satria ony mampiatra an'le tenin'ny filazantsara hoe raha tonga amin'ny fanasana nareo de mipetrahany aoriana fa avy eo nareo asain'ny olona mandroso eny alozy Jesosy dia zay mba tonga anay protestanta manetry teny tsy fanetreteny zany. Rehefa mifanena de hoe inona ny vaovao rahalahy inona vaovao ranaba tsy hita fa zao babolahy zao hoe tsy mifanetreteny zany fanetretena hitraitra zany natao hoe modestie ary tena marina matetika le olona miteny hoe zao tsy aninona badolahy zao indrindra ny tena gaidry dans le sens hoe manafina satria mety tsy tiany hitan'ny olona hoe nahazo tôbily izy nahazo trano izy na de mody zao badolahy zao hoe tsy fanetreteny zany fa ny fanetretena dia ianao mireconnaître ny toerana misy anao manaiky ny toerana misy anao tsy resaka dégradation zany tsy resaka fahanalana baraka zany tsy resaka fahampietrena zany fa zay le hoe avy ary amin'ny vovoka manaiky ny mahavovoka ahy aho manaiky ny mahalimité ahy aho satria avy eo no prélevevana-Andriamanitra avy eo no nasandatra Andriamanitra tahaka ny Mosesy nalaina avy aty ary amin'ny rano nafoy kanefa dia fantatsika ny toyany.
ndao resitsika amin'ny tantara Mosesy indray ary satria biografia Mosesy resantsika hahafahantsika mampifandray azy. Tamin'ny alahady tsika nyresaka ny tematsika tamin'ny lahady dia nyresaka mihitsy ny amin'ny fanetretena toy ny zaza ozy tsika. Jesosy nandray zaza anankiray dia napetrany teo afovoan'ny olona ray manontolo. Ny zaza dia manaiky ny statuany mahakely azy tompoko. Ina mahasamy hafa ny adulte amin'ny zaza? Ny zaza dia ny sainy ny fony ny fanany dia manaiky fa zaza izy. Fa ny adulte ozy Henri Boulade, ny olo-dehibe ozy Henri Boulade, l'adulte est aussi petit mais il se croit grand. Jereo ny différence ny zaza ozy izy Henri Boulade. L'enfant il sait et il accepte qu'il est petit. Par contre, l'adulte, il est petit, il n'est rien, mais il se prend pour un grand. Eo ny mahasamy hafa antsika ozy izy Henri Boulade, père égyptien anankiray. Eto amin'ny kano Mosesy eto, dia Mosesy ihany koa dia tahaka izay. Zany Mosesy zany hatrany amin'ny nahaterahany dia nifoanana ny maizy azy, voateraka zany ny zazalahy zany dia efa tsy mba nanana droit ohatra ny zaza rehetrarehetra, nesorina tamin'ny ray aman-dreniny, dépouillé, no brisena ray manontolo ny fiainan'ny ray manontolo rava, mba tonga prince d'Egypte ihany, mba nahazo fikarakarana tao ihany, fa ao anatin'ny ray mpimaso dia nafoy zany rehetrarehetra zany. Tsy maintsy nandalo an'izay atao hoe dépouillement zany Mosesy, tsy maintsy nandalo an'izany hoe brisement zany Mosesy, mba ahafantarany marina hoe iza marina izy. Raha tsy niala tany Egypte Mosesy, raha tsy nandeha tany amin'ny désert Mosesy, tsy fantany hoe iza izy. Fa mbola tao anatin'ny sainy dia hoe je suis un prince d'Égypte. Za zanaky Farao, possible aza héritier du trône ho lasa Farao raha pitsy, fa tao anatina illusion, tao anatina revin-giadry izy, fa rehefa nesorina taminy daholo zay teo vao fantany hoe iza izy. Ary rehefa fantany hoe iza izy, ay tsinitsininy izy, teo izy no nandray am'izay ny herin'Andriamanitra rehetrarehetra. Mba haninona? Mba hanafaka ny zanak'Israely. Ry havako malala isany, te handray ny herin'Andriamanitra rehetra ve ianao ka hanompona? Tsy hoe misy matsy ny olona sasany mitory teny hoe inona ny secret azahoana ny puissance n'Andriamanitra, hoe mpanompon'Andriamanitra goavana manana puissance n'Andriamanitra. Tsy zany ny tanjona. Ary zay pastora na mpitandrina na fiangonana mitory an'izany dia fampianaran-diso zany, tsy tanjona kadrena ny puissance spirituelle. Tsy hoe inona ny secret mba hanana puissance spirituelle, fa mila hanao dépouiller Andriamanitra mba zay ianao vo afaka mandray ny herin'Andriamanitra rehetra, ahafahanao manafaka ny vahoakan'Andriamanitra. Averiko ndray, tsy maintsy dépouiller total ianao mba afaka handray ny herin'Andriamanitra rehetra, handehananao manafaka ny zanaka. Fa tsy hoe handray ny herin'Andriamanitra mba ho tonga be voninahitra. Tsy zany ny objectif ny asan'Andriamanitra. Ny tena fanetretena dia ny fanekenao, ny fanesorana ny maizy azanao ray manontolo, foanana mihitsy ny maizy azanao ray manontolo, mba ahafahanao mandray ilay herin'Andriamanitra rehetra, handehananao hanafaka ny olon'Andriamanitra. Zany hoe tsisy ho anao zany. Tsy zay ve lazain'i Jesosy hoe ny zanak'olona tsy manana zay ametrahany lohany akory. Ho antsika ihany koa, ho anao ihany koa, matetika ao anatin'ity fiainana misy atsika eto amin'ity tany ity dia ohatrany tafiditra ao anatina bulle isika, ao anatina illusion de grandeur. Fa indramiko ny tenin'ny Bernadette Soubirous, zay lazaina hoe olo-masina any amin'ny katolika, tsy dirako ny maha olo-masina azy fa ny fehezanteny lazainy dia hitako hoe marina. Dia zao no lazainy Bernadette Soubirous,
De temps en temps, il nous faut beaucoup d'humiliation pour avoir un petit peu d'humilité. De temps en temps, il nous faut beaucoup d'humiliation pour avoir un petit peu d'humilité. Raha dikako malalaka de zao hoe indraindray ozy izy na mba tsy hoe indraindray fa matetika ilaina mihitsy ampietrena isika satria tsika tsy mahay manetry tena ary tsika be avinavina mahampanota atsika indraindray ny fiainana manery atsika ampietreny ny fiainana isika zay tsika vao mba manana dozy kely na fanetretena zany hoe tsy mahay manetry tena ho azy zany isika satria tsika olombelona dia mizahozaho de ny fiainana no mampianatra atsika mba hanana fanetretena zany mahatonga atsika mandalo an'ireny atao hoe dépouillement reny indraindray tsika tena foalana mihitsy ny zavatra rehetra ty amitsika zay tsika vao taitra amy torimaso hoe haikay avovoka kaiverina vovoka indray zay vao mahateny tahaka ny joba hoe nitanjaka no ny voako tany akiboloneny ary nitanjaka no iverenako any amin'ny tany indray zay ny ka nyjoba e ijobany e nieritreritry fa azo daholo reo zavatra reo e nananjanaka maro tsara tare izy nanakarena indrindra tamin'ny faritra nisy azy iny izy ny soratra masina du jour au lendemain tsy rony tsy vetiny ringana ny fanan'andriamantoa foana ny fanan'andriamantoa de niady saina teo izy nandeha daholo fatatsika ny toy ny tantara amy farany vao azony am'izay conclusion ny joba tsy hoe zaho nisy fahotana nataoko ndriamansiny zay navoan'ny namany joba telo lahy i bildada jofara zay nilaza hoe misy ratsy nataonao joba matoa ianao tratra zao non fa ny fiainana mihitsy ndraindray no manery atsika raha tsy esorina amitsika daholo ny zavatra rehetrarehetra zay ampelatanatsika indraindray tsy fantatra fotsiny pourquoi andriamanitra eo fa ina ny raha tsy nataoko no tonga de rava ao anatin'ny ray mpimaso daholo ny zavatra rehetrarehetra eo an-tanako mety very fananany ianao very ny fahasalamanao maty ny vady aman-janakao sanatrian'izany potika tanteraka ny zavatra rehetra izay le hoe il faut beaucoup d'humiliation pour avoir une petite dose d'humilité ary rehefa tonga am'izay etana hoe haikay zaho vovoka ihany tsy hoe mampietry anao a zay ianao vao mahatsiara hoe aia tout est pure grâce io fahasoavana io ny ry havako morany mitory azy morany miteny azy ina ny vaovao rahalahy ina vaovao ranambavy ny fahasoavan'ny tompo e fa za miteny aminareo fa mavesatra io fahasoavana io ary tsy mahatsapa ny fahasoavana io sika raha tsy dépouillé tsy mahatsapa ny fahasoavana io sika raha tsy brisé tsy mahatsapa io fahasoavana io tsika raha tsy abandonné tahaka ny mosesy détaché arraché abandonné zay vao prélevé ary élevé tsy mahatsapa ny tsirony zany atao hoe fahasoavana zany isika raha tsy mandalo an'izany humiliation zany mba ho tonga am'le toerana tena misy anao hanananao fanetretena hanananao ny atao humilité le humilité mbola veriko any tsy modestie fa ny fahatsapanao hoe kely aho bitika aho tsinitsinina kanefa misy hamaranako azy de hoe Dieu a un faible à tout ce qui est petit. Dieu a un faible à tout ce qui est faible. Dieu a un faible à tout ce qui est minoritaire. Zay ny andriamanitra zay le paradoxe lay andriamanitra tsy toa lay andriamanitra be voninahitra lay andriamanitra tsy tapesipesena rehefa mahita ny fahakelezanao rehefa mahita ny mahatsinotsinonanao
de mahababo ny fony zany. Ka iteny tahaka amin'ny Maria nitenena tamin'ireo arabaralaina soavina ny tompo momba anao. De honozy Maria, ahoana natateraka an'izany? Izaho ty ankizy vavy ny tompo zany hoe je suis rien. Oui, satria no asoavina ianao. Fa raha mbola ianao olona mieritreritra hoe raha ary sy tsy no azo ao zavatra ao satria za mba, tsy fantatrao ny atao hoe fahasoavana. Tsy fantatrao. Engany atsika samy ahery am'izao fanarandian'i Kristy zao ka hatsapa ny zava-miafy ny fanahy am'izay atao hoe ny herin'Andriamanitra dia tanterahana ao amin'ny fahalemena. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay. Vavakisika. Misaotra Jesosy eo fa sokafanao indray ny masonay androany hatsapanay hoe ny fahalebiazanao Andriamanitra, ny mahatsitoanao, ny herinao dia miafina ao anatin'ny fahakelezanay, ao anatin'ny mahatsinitsinina anay. Mazana tokoa tereny fiainana izahay mba hahay anetry tena. Ary mangirifiry sy mikiakiaka mihitsy hoe marary zany Jesosy. Kanefa raha tsy mandalo zany zay tsy fantatray ny lanjany zany fahasoavanao zany. Ampaherezo ny olonao rehetra zay mamakivaky fotoana tahaka ny Mosesy zany. De ampatsaivo azy ny tondranao anty mpanomponao ity, zay afaka mikasika ny herinao na hitanao amin'ny fomba mahagaga rehefa ny foanana ny maizy azy ray manontolo. Jesosy io atsangano indray ny lohalika malemy ary ny tanana miraviravy. Ianao ihany no mahay zany amin'ny alalan'ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no angatana izany. Amen. Raha soatsika rehetra samy hitain'Andriamanitra manome fotoana anareo amin'ny lahady heriny toy izao indray raha sitrapon'Andriamanitra. Velo matotoka.